sakaiza fanahazo taombavao Janahary no mitaiza ka izao resiaza. Ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio Alahady faray amin'ny volana Janoary taona 2022 miarabantsika mahatratra izao taona vaovao 2022 izao. Andesika idera sy ankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra. Iara hitsangansika idera sy ankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra. Hiderany tompo isika amin'ny alalan'ny salamo. Salamo fahavalo ny andininy rehetra. Salamo fahavalo ny andininy rehetra no entsika midera sy mankalaza ary manome voninahitra an'Andriamanitra. Hiderany tompo isika manao hoe: Jehova tomponay io, endreny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra. Natao ianao eny ambanin'anitra ny voninahitra ao, avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy monono nanorenanao hoe noho ny mpandrafy anao, mba hampanginanao ny fahavalo sy izay tamana ratsy. Raha jereko ny lamatrao izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana mankitana izay novoronao. Inona moa ny olona no ahatsiavanao azy, ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy. Fa efa nataonao ambany kely ny Andriamanitra izy, ary efa nosatroanao voninahitra sy fiainana. Efa nampanjaka ny zavatra rehetra efa nataonao eo amin'ny eny omby amanosy sy ny omby rehetra, ary mba mivolo-maningina sy ny azan-drano any an-dranomasina izay manome anaran-dranomasina. Jehova tomponay io, endre voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra. Amen. Ny hira fa 470 sy 700 nataontsika. Hira fa 470 sy 700 ny andininy rehetra. Wow.
mivavaka isika. Ry Jehova tomponay eo, endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra ao, ary amamirapiratana ety amin'izao tontolo izao, izany voninahitra ao izany. Ary izany misaorana ianao ankehitriny amin'ity andro anio ity izay omenao anay. Misaotranao izay satria no tehirizinao teo ambany fahasoavanao ka velona trapamonjena mahatratra izao taona vaovao 320 izao. Dia famindramponao tokoa ry Tompo Andriamanitra eo no tsy nalamindritranay, ka izany no mahatonga anay tsirairay avy midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao amin'izao taona vaovao izao. Ko ny angatanay aminao Tompo, hitehirizanao anay eo ambany fahasoavanao hatrany mandrihitra ny androm-piainanay manontolo. Ka raha manaraka izao fanompoampivavahana amin'ny fomba maro samihafa izao zahay, dia apetraka eo am-pelatananao, ary eo ka samba handray herim-panahy vaovao hitombo finoana ao aminao Jesosy Kristy izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay omem-boninahitrany no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mipetraka isika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia Andriamanitra velona, ary manana ny sitrapony tiano tanterahantsika sy ainantsika. Koa enoy amin'ny fanajana, sady eritreretra ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika manao hoe: izao no lazain'i Jehova, ny iray masin'ny Israely, dia ny namorona azy, ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ako ao adidiko ihany. Izao no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny, ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mamelaka ny lanitra, sambatra ny tanàna ka mitady azy ny voninahitra. Amen. Ny hira ao amin'ny firana fanampiny fahaenina andininy faharoa no ataontsika. Firana fanampiny fahaenina andininy faharoa. Havana malala rehetra amin'ny Tompo, rehefa avihinan'ireny sitrapon'Andriamanitra teo isika, dia mahatsiaro tena fa tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ko andeha hanantona ny Tompo hifona eo anatrehana isika, ka anaraka izao tombavaka izao, hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, dia ianao ilay Andriamanitra nahary izao rehetra izao, ary nahary anay olombelona. Endre ny fahamasinanao, endre ny fahalebiazanao, ary ampitaina amin'ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao ny fahamasinanay olombelona, dia tsinotsinona eo anatrehanao. Ary vao maika mampiseho izany mahatsinotsinona anay izany ny sitraponao izay nambara taminay. Ny sitraponao dia mitaona anay
mananatra anay mba hanontany anao ny amin'ny zavatra ho avy, ary ny teninao ihany koa sy ny sitraponao dia mampianatra anay fa ny zanako sy ny asan'ny tananao dia adidinao ihany kanefa Tompo. Matetika izay no toa manome tsiny ianao Andriamanitra ny amin'ny zavatra lasa, toa te tsy hankatono teninao indraindray aza Tompo, dia manome tsiny ianao ny amin'ny tranga ny zavatra maro samihafa, kanefa ianao Tompo no miteny aminay fa ny tokony ho ataonay dia ny zavatra ho avy no anontaniana ianao. Matetika ihany koa izay Tompo dia tsy matoky ianao eo amin'ny fitantananao Andriamanitra, indraindray izay toa mandeha amin'izay sitraky ny fonay ary izay mampetipety ny sainay no tanterahanay sy ataonay, kanefa ianao Tompo dia manome toky ho anay fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia adidinao irery ihany. Koa ankehitriny ary izay Tompo, mifona aminao, mangataka famelana avy aminao, diovy izay mba hateo ary sasao izay mba hafakeloka satria mpanoty tsy menika iantso ny anaranao, kanefa ianao nefa niteny hoe ny fotorotoro sy mangorakoraka dia tsy ataonao tsinotsino. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay maty ny soloheloka anay teo ambony hazo fijaliana ary mifona ao anay eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray no angatanay sy fonanay eto anatrianao. Amen. Ny hira ao amin'ny firanana FJKM 575 andininy voalohany 4 ary 5 no ataontsika. Riavana malala rehetra amin'ny Tompo, atsika izay mibebaka marina tokoa dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela antsika sy manafaka antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa raiso ampitiavana sy ampifaliana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka atolotro ny Tompo ho atsika. Hoy ny Tompo, na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miovao, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany isahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotra anareo. Eny, izao no mitondra sy hanafaka anareo. Koa ambara rehekehitriny fa voavelan'i Kristy ny helokareo noho ny anarany masina, midy rano tompontsika. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany sy voasara ny fahotana. Sambatra ny olona izay sasain'ireo vaheloka ary tsy misy fitanana. Amen. Ny hira 220 ao amin'ny firana FJKM andininy 2 sy 3 no ataontsika. Amen.
mila voavela eloko ariavana dia samy manambara ampahibe masomy finoany an'andriamanitra ho anerahantsika manonona ny fanekem-ponoana apôstôlika izay ombona antsika fiangonana masina manerana izao tontolo izao. ilo an'andriamanitra raha izy tompanao lamitra sy ny tany ary mino an jesosy kristy izanatsika izay tontolona tamasina anery manenenitsika mbola tamasitsika matika nae mila tanefikatsika petraka ianareo. Arabaralaina soavina ny tompo ombanao. Izany teny izany no iarabanantsika rehetra mpianakavo ny finoana, isika rehetra izay manaraka izao fanompoampivavahana izao amin'izao fotoana hatrarantsika hitaona 2024 izao. I tompo any omba sy tahantsika ary miaraba manokana ihany koa isika ny amin'izao taona vaovao izao ny filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny docteur Irako Andriamasoamy mpitandrina. Miarabanao zay ray aman-dreny ny amin'ny nahatraranao amin'ny taona vaovao ka ny tompo any ombanao sy hitahiry anao eo mba amin'ny fahasoavany hatrany eo mpanatanterahana ny asa zay efa nitson'ny tompo anao eto anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ireto ry havana ny vaovao tsara ho fantatra amintsika ny amin'ity anio ity. Ny Alahady 15 volana Janoary taona 2024 Fanompoampivavahana fankafana ny tompiasana sy fitondranam-bavaka ny filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izay ho tanterahana eny amin'ny Coliseum Atsonjombe izay anasanantsika rehetra mpianakavo ny finoana sampana sy sampanasa ary asa atao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ho tonga maro eny amin'ny Coliseum Atsonjombe. Fanompoampivavahana iray ihany ary fidirana indray mandeha ihany ny fotoana amin'io fotoana io fa amin'ny fito sasany ny asa-pifoazana zay tarihan'ny mpiandry ary amin'ny 7 sasany ny fanompoampivavahana no manomboka. Ny faraiky amin'ny 20 volana Janoary taona 2024 fambolekazo iarahan'ny foibe FJKM amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara iray manontolo ny toerana dia any Antanona ny fanatanterahana ny fambolekazo amin'ny izany faraiky amin'ny 20 volana Janoary taona 2024 izany. Isorantsika ry havana ny FJKM Anosizato Hebrona zay tarihan'ny ray aman-dreny mpitandrina ny bron fiangonana ny mpihevitra raha ny mpandray fanasan'ny tompo ary ireo kristiana ray manontolo ahafahantsika miaraka amin'izao fanompoampivavahana izao na fanananatanteraka izao fanompoampivavahana izao ny tompo any omba sy hitahiry anareo eo ambany fahasoavany hatrany. Dia izay no raharaha azo ampitaina sy tsara ho fantatra ny amin'ity anio ity. Tonga eo amin'ny fotoana nydrakitra isika ry havana aoko tsarovantsika manakariva fa zay manome amin'ny fifaliana no akasitran'Andriamanitra ka ny sampana sekoly Alahady eto amin'ny FJKM Anosizato Hebrona no manatanteraka ny anjara irany eo anatin'ny fanatanterahana ny rakitra.
Mitsangansika ao amin'ny fanolorana angakitra. Rehefa vita ny fanolorana angakitra dia maritra mitsangana eo any ny ankizy sy ny tanora anao nira 3,700 miaraka amin'ny mpampianatra sekolady sy ireo tompon'andraikitra ao amin'ny sampana mpanabe. Iombavaka sika ao amin'ny fanolorana angakitra. Ray eo, vitanao ny nanafaka anay sy namonjy anay tamin'ny alalan'ilay zanakao. Nioby sy nankalazanao teo izay tamin'ireo ankizy mandinika ny amin'ny fahafahana sy fanafahana natolotra ao anay. Eo anatrehan'izany, makasitraka anao izay mame voninahitra anao manakarivo izay ary indrindra manolotra izao rakitra izao fakasitrahanay anao ho maky ny fanoloran-tenanay ary atolotra miaraka amin'izany koa ny tenanay sy ny fiainana manontolo manjakanao Jesosy ilay mpamonjy izao tontolo izao. Dia raisy Tompo ny fanoloran-tenanay, raisy koa ny rakitra ho maky izany fanoloran-tenanay izany. Misaotra Jesosy ilay mpamonjy mora azo indrindra. Amen. Mazotoerana fa tsy ny ankizy sy ny tanora sy tompon'andraikitra ny sekolady maritra mitsangana hiomana amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora. Ivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay eo, misaotra anao zahay satria omenao ity fotoana ity ny ankizy sy ny tanora handray lesona avy amin'ny teninao, koa mampianaranay. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Petraka ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekoly Alahady. Ny soratra masina izay angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ity taona vaovao ity rakizy sy ny tanora dia ny tenin'i Jesosy arak'izay hita amin'ny filazantsara araka ny Matio 12:20 ny andininy 7:30. Matio 12:20 ny andininy 7:30. Ny tapany faharoa no iarahantsika rehetra mamaky rakizy sy tanora. Ny tapany faharoa iarahantsika rehetra ankizy sy tanora mamaky mafy amin'ny anaran'ny Tompo. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ahoana moa zany hoe tia ny namana? Tia ny namana tahaka ny tena dia manampy ny namana, tsy manisy ratsy azy, manome azy raha sendra tsy manana izy. Manampy ny namana, tsy manisy ratsy azy, manome azy raha sendra tsy manana izy. Tantara kely anankiray rakizy sy tanora no entina amintsika ahafahantsika mahazo tsara izany tiany soratra masina ambara
izany. Tao an-tsekoly no nitranga ny tantara. Fanao rehefa tonga ao an-dakilasy ny mpianatra dia aterina eny aloha avokoa ny goûter mba tsy hisy hangalam-pihinana mandritry ny fotoana izay ianarana. Ny any kotokosa tsy mba nateriny teny. Tonga ny fotoana fakandrivotra dia tsy afaka nivoaka teny an-tokotany ny mpianatra satria avy be ny orana. Tsy naharitra ikoto satria tena noana izy dia nalainy moramora avy tao anaty kitapony ny goûtehany. Vao tsy tafavoaka akory ilay goûter kely ny koto dia hoy bema, maîtresse, maîtresse, tsy nanatitra goûter taty aloha ikoto fa najanony tao anaty kitapo ny azy. Tezitra i maîtresse ka nisintona ny sofiny koto, nasainy nandohalika ikoto, nokapohiny mafy tamin'ny hazo ikoto. Nalahelo ikoto, torakovitra, latsaka ny ranomasony nitomany ikoto. Rehefa nahita an'izay i bema sy ny namany dia faly ery nahita ny koto voakapoka. I maîtresse kosa rehefa nahita ny fahoriany koto dia nalahelo izy. Nasainy niverina tamin'ny toerany koto sady nampitandrina azy moramora i maîtresse mba tsy hamerina ny fahadisoany intsony. Sady hoy maîtresse hoe raiso amin'izay ary ny goûteanao ry koto ka hano. Noraiso ny koto ny goûtehany. Inona ary le goûtehany koto? Rotra ifaloha sy lozitra no navoakany avy tao anatin'ny kitapony sady nabosiposiny ny hinana azy satria nona mafy ikoto satria tsy ny sakafo maraina. No nahita izany maîtresse dia nalahelo sady nanenina tamin'ny sazy nataony tamin'ny koto satria zay voatsapana fa no ny henatra no tsy nanaterany koto ny goûtehany teny aloha. Dia hoy maîtresse nanontany any koto, fa ahoana ary koto? Dia namaly moramora ikoto hoe tsy manana dada sy neny intsony aho fa olona no ipetrahako ka tsy mahazo goûter sady tsy misakafo maraina izahay. Nalahelo maîtresse ka hoy maîtresse hoe rakizy ampio ikoto rehefa tsy manana, aza manaratsy azy na manisy ratsy azy tiavo ny namana rehetra. Ho antsika ihany koa rakizy sy ny tanora amin'ity taona vaovao ity dia mampahatsiahy antsika indray ny soratra masina. Ity taona vaovao ity andeha hitiavantsika ny namantsika, tsy hanisy ratsy ny namana isika, hanampy ny namana isika amin'izay manahirana azy. Rehefa nandreny tenin'ny maîtresse ny mpianatra rehetra dia niarany retona hoe eny tompoko maîtresse. Ho antsika rakizy sy ny tanora andeha ho averintsika mafindray ilay voalazany Jesosy ao amin'ny filazantsara araka ny Matio 2:20 ny 9:7 tapany 2 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo tiavany namanao ivavaka isika. Ka ny vavaka izay tononona eto dia isika ankizy sy ny tanora dia hiara hamerina izany mafy. Jesosy Kristy zokinay eo, misaotra anao mampianatra anay hitiany namana amin'izao sisy zao, hitiany namanay izahay, hanampy azy
hanome azy eny hivavaka ho azy. Amen. milohan'ny hitsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra izay hitary-bavaka sy hamaky miseso ny tenin'Andriamanitra dia ny hira ao amin'ny firana FJKM 727 voalohany sy faharoa no ataontsika hira 727 voalohany sy faharoa. Iaino sy amaky ny voalazan'ny soratra masina isika riavana araka izay voasoratra ao amin'ny Genesis toko faharoa ny andininy fahaefatra hatramin'ny andininy fahafito-ambinifolo toy izantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ary faranantsika ao amin'ny Kolosiana toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Mialoha izany dia andeha hiombona ao amin'ny vavaka isika riavana. Ry Andriamanitra lay tompon'ny tantara, ianao no Andriamanitra mitondra izao rehetra izao araka ny sitraponao. Ary izao fotoana izao ny voatendrinao, hitenenanao indray maka indray aminay vahoakanao, ka anambaranao ny sitraponao. Ny teninao rahateo no anazavanao ny lalanay. Voasoratra ao am-ponay, no ny asan'ny fanahy masina, ny teny rehetra izay hovakinay anio, ary aoka ho teny velona, hitana ny finoanay tsy ho faty, ny sitraponao izay ho raisinay, amin'ny alalan'ny toriteny, ka ho fanilo ny dianay raha amakivaky izao taona vaovao izao indray izahay vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay toy izany. Amen. Genesis toko faharoa ny andininy fahaefatra hatramin'ny andininy fahafito-ambinifolo hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no tantaran'ny lanitra sy ny tany tamin'ny namoronana azy, dia tamin'ny andro nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Ny hazo madinika famboly dia mbola tsy nisy teo amin'ny tany, ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry, fa tsy mbola nampilatsaka ranon'orana tambonin'ny tany Jehovah Andriamanitra, ary tsy nisy olona hiasa ny tany, nefa ny zavona niakatra avy tamin'ny tany ka nandeha na ny tany rehetra. Ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofony fofinaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy.
Ary Jehovah-Andriamanitra nanao Sara tao Edena tany Atsinanana ka napetra ny taotra lehilahy izay noforoniny. Ary nampanirin' Jehovah-Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mahateiza sady tsara ho fihinana. Ary ny hazonaina teo afovoan'ny saha sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary nisy ony nivoaka avy tao Edena handena ny saha. Hatreo izy dia nizaraka ny sampana 4. Ny anarany voalohany dia Pisona. Io no mandeha manodidina ny tany havila rehetra izay misy ny volamena. Ary tsara ny volamena amin'izany tany izany. Any ny Bedola sy ny Berila. Ary ny anarany ony faharoa dia Giona. Io no mandeha manodidina ny tany Kosy rehetra. Ary ny anarany ony fahatelo dia Hidekela. Io no mandeha tandrifin'ny Asiria. Ary ny ony fahefatra dia Eofrata. Ary Jehovah-Andriamanitra nitondra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena, hiasa sy hitandrina azy. Ary Jehovah-Andriamanitra nandidy lehilahy ka nanao hoe, ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany. Fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana. Fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Amen. Filazantsara araka ny Jaona toko voalohany, andiny voalohany hatramin'ny 5. Ovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ratsy izy dia tsy nisy naharian'izao zavatra izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ary mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Faranantsika ny famakiana ny soratra masina. Epistily ho an'ny Kolosiana toko voalohany. Epistily ho an'ny Kolosiana toko voalohany, andiny 5:20 hatramin'ny 20. Izy no endrika Andriamanitra tsy hita, ny lahy matota alohan'izao zavatra ary rehetra izao. Fa tao aminy nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aretan'ny zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy ny voalohany dia ny lay matota amin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ao aminy no hitoerany fahafenoana rehetra. Sady izy no ampihavanany zavatra rehetra aminy, ka dia ndrano teo amin'ny hazofijaliana no nanaova ny fampihavanana. Eny izy ho izao no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen. Ray masonao. Hitsanantsika ny afatr'Andriamanitra dia ny ataontsika eo mpitsanganana ny hira fa 2:70 voalohany sy 7. Hira fa 2:70 voalohany sy 7. Yeah.
hivavaka sika riavana Andriamanitro ny famindramponao no tsy nahalandritranay ka hidiranay amin'izao taona vaovao 2024 izao ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay io ianao no ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ary ny fanahinao no ilay fanahy mandrakizay poindreto izay midera sy manome voninahitra anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina raha miditra ity taona vaovao 2024 ity ary misaotra anao manokan'izay raha afaka miaona aminao mandray ny teninao zay efa sitrakao ho fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay hamakivakiana ity taona ity dia mitenena ary ry tompoko fa miainanao zahay ka ianao fanahy masina ilay fanahy ny fahamarinana no hitarika anay amin'ny marina rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay teny tonga nofoka nonona taminay amen. Dia manantona ny fiarabanantsika rehetra ry havana malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompontsika sy mpamonjentsika ombeny ity taona vaovao 2024 ity dia hombantsika mandavataona ny fahasoavan'izy tompo. Ny mofinain'androany ry havana malala dia ny Genesis 2 andininy faefatra hatreo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Izany mofinaina izany izay hoe mpialatanantsika mandavataona no andeha hiaingana ry havana handraisana ny afatry ny tompo eto am-piandohany izao taona izao. Genesis 2 andininy faefatra hatreo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Rehefa mamaky izany tantara mahafinaritra ny amin'ny famorona zany tsika ry havana malala ary miditra amin'izao taona vaovao zao isaky ny manomboka moa zany ny taona misy fanontaniana mialoalo mandrakarivo ho an-tsaintsika ao ary zao zany fanontaniana hoe anahoana ary zao ty taona ity mba ho taona anahoana loatra re ty taona ity fa rehefa miaina ny tenin'Andriamanitra ray tsenanantsika eto ny tokona ny taona 2024 tsika ry havana malala dia ataoko fa mazava ny valitenin'Andriamanitra ity taona ity ve ho taonan'ny finoana ho taonan'ny finoana ity taona ity ve ho taonan'ny asa ho taonan'ny asa ary ity taona ity ve ho taonan'ny fankatoavana ataoko ry havana fa zany zavatra telo lehibe zany tian'Andriamanitra hanamarika ity taona ity ary itsenanantsika amin'izao teny zao ny voalohany ho taonan'ny finoana ho taonan'ny finoana ny faharoa ho taonan'ny asa ary ny fahatelo ho taonan'ny fankatoavana averina kely indray mandeha voalohany ho taonan'ny finoana faharoa ho taonan'ny asa ary fahatelo ho taonan'ny fankatoavana voalohany ity taona ity ry havana malala dia ho taonan'ny finoana nahoana moa rehefa mamakytsika eo amin'ny andinina fahafito amin'ny Genesis 2 dia ambarany tenin'Andriamanitra amin'ny fomba mazava ry havana malala ny hoe amin'ny anaran'ny tompo ary vovitanina amronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona ary nofofony ny fofonaina mahavelona amin'ny vahavorony dia tonga olombelona izy koa ity taona ity dia ahatsiarovantsika fa Andriamanitra no maha olona atsika fa ny volavolain'Andriamanitra isika ary Andriamanitra no maha olombelona atsika satria nofofony ny fofonaina isika izany hoe tsy nisy raha tsy nisy Andriamanitra tsy misy ianao raha tsy misy Andriamanitra ary tsy olombelona ary tsy olombelona ianao raha tsy eo Andriamanitra nanome anao zany fofonaina izany ny finoana ary dia ny fanekena hahatsiary mandrakariva izany hoe misy Andriamanitra ary izy no antony fisiana dia tsy andeha hivarimbarina any amin'ny adalantsika ny salamo mantsy ry havana malala ohatra ny salamo 5:1 andininy voalohany dia milaza miadala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra fa amakivaky ty taona ty ianao hahatsiaro fa misy Andriamanitra ka hiara-dalana aminy ianao ary le finoana dia tena mifidirana anatina firaisana velona amin'ny Andriamanitra mpamorona sy mpamora volanao io amin'ny fanekena marina izany Andriamanitra zany rehefa miresaka famorona antsika ry havana malala satria famorona ambarany Genesis dia tsy azontsika adinoana ny fahafenoan'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra novakitsika tao amin'ny Jaona novakitsika tany amin'ny Kolosiana milaza fa raha nataony famoronana dia tao amin'ny Kristy no nitanterahana zany fa Kristy Jesosy no nahariana ny zavatra rehetra hoy ny Jaona 2:1 Kristy Jesosy no nahariana ny zavatra rehetra hoy ny Kolosiana 2:1 koa ao amin'ny Kristy Jesosy no nanaovana zany fahariana sy famoronana antsika zany ry havana malala ka ny fandehanana amin'ny finoana dia ao amin'ny Kristy ihany ny Jaona 2:12 dia manome antsika ny fahafenon'ny fanambarana rehefa milaza manao hoe fa izay eritry nandray azy dia nomeny hely ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany raha azonareo tsara ry havana malala ny atao hoe mino
dia ny olona izay mahazo antoka ny zanak'Andriamanitra azy satria naninona satria nandray an'i Kristy tao amin'Andriamanitra sika handray an'i Kristy mba azo antoka ny mahazanak'Andriamanitra atsika fa zany fahazona antoka ny zanak'Andriamanitra no fandraisana Kristy zany natao hoe mino ny finoana dia tsy tsenjery atao akory fa finoana dia hidira anatina fifandraisana velona amin'Andriamanitra andrany ty taona ity dia ho taona ny finoana mba handehanantsika amin'ny fandraisana marina ny Kristy hivelomantsika marina ny fiainany zanak'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra hivelomantsika Andriamanitra nge manakale-pahasoavany rehefa mamaky an'io Genesis toko faharoa io sika ravana malala manomboka eo amin'ny andininy fahadimy mandeha makany amin'ny farany any dia Andriamanitra mampiseho ny harentany volamena vatosoa zavatra tsy hitatsony ny re-pahasoavan'Andriamanitra Andriamanitra namorona atsika ao amin'ny fahasambarana namorona atsika ao amin'ny fitahiana namorona atsika ao amin'ny fahatsarana te hiaina ny fahasambarana omen'Andriamanitra avenao te hiaina ny fahatsaran'Andriamanitra avenao te hiaina ny haren'Andriamanitra avenao midira amin'ny fifandraisana velona amin'ny raiso Kristy hivelominy mahazanak'Andriamanitra anao fa zany ny finoana marina ianao zany zao raha ohatra miaino sy mijery ankehitriny efa nanao zany fanapahan-kevitra zany miorena tsara dia mitomboa amin'izany finoana zany ianao zay mbola tsy nanao zany fanapahan-kevitra manapa-hevitra re mba hanolo tena ho an'i Jesosy manapa-hevitra ianao mba hanaiky an'i Jesosy Kristy marina ho tomponao sy mpamonjy anao manapa-hevitra ianao handray marina an'i Kristy ho tonga zanak'Andriamanitra ity taona ity ho taona ny finoana ahafahanao miaina ny re-pahasoavan'Andriamanitra fa tsy taona ny finoana ihany ho ty taona ity fa inona le faharoa teo ho taona ny asa ho taona ny asa ty taona ity nahoana moa eo amin'ny andinina fahadimy ambin'ny folo amin'ity Genesis toko faharoa ity ravana malala rehefa vita n'Andriamanitra ny saedena dia zao voasoratra eo amin'ny ran'ny Tompo ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny rahalehilahy ka namponina azy tao amin'ny saedena aninona hiasa sy hitandrina azy hiasa sy hitandrina azy ka ty taona ity dia ho taona ny asa noforonon'Andriamanitra ianao aninona hiasa zany izy ravana tena mazava tsy mila teolojianina lalitsaina zany vao fantatra ravana vakinao fotsiny soratra masina dia hitanao manao hoe noforonona hiasa ny olombelona ka diso tanteraka ny fiheveranao an-tsain'ny olona sasany satria misy olona manao heviteny diso manao hoe ny asa dia vokatry ny fahotana ary ny hanitavely eo amin'ny fahatsiarovan'izany olona zany dia mifirazana manao hoe ny atsemboanao ny hinananao ny tavanao tsy ravana malala talohan'ny fahalavona no efa nanendraina ny olona hiasa tsy ozona akory ny asa ary tokony tsarovantsika zany fanamparana ten'Andriamanitra zany ary rehefa tonga Jesosy mahatsiaro azany zao zay amparany filazantsaraka ny Jaona toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo ohatra Jaona toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo nilazany Jesosy mole ny raiky miasa ary raha koa maninona miasa ka Andriamanitra ry avana dia Andriamanitra miasa ka isika koa dia natsoina hiasa fa tsy tomoepoepoana akory eo amin'ny fiainantsika ry avana ary antsoin'Andriamanitra sika hiasa eo amin'ny sehatra rehetra misy atsika miasa teny ianao miasa tsara miasa amin'ny orinasa ianao miasa tsara mpiasa-panjakana ianao miasa tsara antsoin'Andriamanitra hiasa isika ry havana malala zay tsy manana asa ny omen'Andriamanitra asa amin'ny taona ity zay tsy manana asa ny hahay mamorona asa amin'ny taona ity taona ny asa ity taona ity ry havana malala saingy rehefa mijery sika ny zavatra ampatsivin'ny tenin'Andriamanitra eto Andriamanitra miasa tsika miasa inona ny dikan'izany miaraka miasa amin'Andriamanitra rantsika ry havana malala ka ny asa ataontsika rehetra ny dia mba hotsarotsika ho asa hiarahana amin'Andriamanitra miara-miasa amin'Andriamanitra ilay miasa isika raha mazava tsara ao an-tsaintsika zany fanambarana tenin'Andriamanitra any ho haitsika mivelona zay ambaran'i Paoly rehefa nanoratra ny kristiana tany Kolosisy ny Kolosiana toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo Kolosiana telo amby roapolo rehefa nilaza manao zao ary zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona ny asa rehetra ataonao mpiasa ambirao ve ianao ataovy tahaka ny ho an'ny Tompo ny asa ambirao ataonao mivarotra ve ianao ataovy tahaka ny ho an'ny Tompo mivarotra ataonao mitsabo ve ianao ataovy tahaka ny ho an'ny Tompo ny fitsaboana ataonao mitsara ve ianao ataovy tahaka ny ho an'ny Tompo ny fitsarana ataonao mampianatra ve ianao ataovy tahaka ny an'ny Tompo ny fampiarana ataonao ny zavatra rehetra zay ataontsika ry havana malala ataovy tahaka ny ho an'ny Tompo miasa ao an-trano ve ianao mikarakara tokantrano ataovy tahaka ny ho an'ny Tompo zay ataonao ry havana malala zany no antson'Andriamanitra amintsika miara-miasa amin'Andriamanitra isika amin'ny asa izay ataontsika fa raha tsarony zany
tsy misy kolokolo tsy misy fahalovana ianao ve miasa eo amin'ny bro an'andriamanitra dia sahanao kolokolo tsy misy lainga tsy misy osoka atao tsy misy fiatsaram-belantsika fa zavatra rehetra dia atao amina fahametrena atao amin'ny fitiavana atao amina fahamarinana anomezana ny tsara indrindra ary tombontsoa lehibe ho antsika ry havana malala ny mahatsiary manao hoe miasa ao an'andriamanitra miasa miaraka amin'andriamanitra eo amin'izay atao ka manome ny tsara indrindra ianao ihany nge ny vo rehefa tsy miasa tsara e zany zavatra adininy olona ianao ihany nge ny vo e misy olona tsy miasa tsara avy eo mivoaka avy any ny taratasy voaloka ianao dia andriamanitra ao ny adalanao ianao tsy niasa tsara ko voaloka ianao vo andriamanitra zany izy ianao ihany ny maty antoka fa antsoan'andriamanitra sika ravana tena hiasa tsara mi ianao ny voalohany mandray ny tombontsoa rehefa tena miasa tsara mampahatsiaro azy zao tantara kely zao nisy lehilahy anankiray mpanao trano tena matianina mihitsy dia nanao trano izy miaraka tamin'ny mpampiasa azy ary faly le mpanao le tompony a fa nandritra ny taona maro ny raha miasa dia nety tsara ny asa rehetra natao efa antitrantitra le rangata amin'izay ka andeha hisotro ronono tsy niteny misy le patron fa mba nieritreritra tezy ty rangata kosa mba ela zay ny raha ny asa zay tsara ny fanaovana tokony mba hoeritreretina ihany zay mba varotra tokony omena azy dia nieritreritra tany izy dia satria efa betsaka ny tranona atao dia natsondray le rangah avy rangah izy hanao trano anankiray indray tsika faly le rangah satria hoe hanao trano vaovao indray dia atao viary dia natao daholo ny zavatra rehetra dia natao le trano le rangah zany etsy le patron mieritreritra hoe miasa foana ty rangah ty natry ny taona hoe lovaliako soa le rangah indray tsy mieritreritra aminy hoe za ampiasainy ty patron ty foana sy tsy hitako zay anina fa dia ampiasainy ty foana nataon'le izy vita le trano no vita le trano dia hoe patron manao hoe efa antitra ianao ringa ary tsy mbola nisy vaso dia tena nomenanao fa zao izy ity trano nataonao ty nomeko anao nitomany ny gogogo le rangah satria ny ciment tsy ampidosy ny vy malefaka nataony kototo satria izy efa tsy falifaly manao hoe za miasa foana trano dray tsy rara ino dia nataony zara fa vita le trano le trano zara fa vita ny trano miasa tsara fa raha miasa tsara ianao voalohany misitraka azy rehefa miasa ratsy ianao mandrora amin'ny tsy lany ho taona ny asa ty ka naasa ao anatin'ny fiangonana naasa ao anatin'ny tokantrano naasa hivelomana andavanandro ho taona ny asa ty miasa amin'andriamanitra fa misy zavatra anankiray ampatsivy ny tenin'andriamanitra manokana antsika eto hoe hiasa sy aninona hitandrina azy iza le azy ny saedena no fironona hitandrina ny zavaboary tsika ry havana malala ary tena antso lehibe ataon'andriamanitra amintsika zany ny asa voalohany nomen'andriamanitra ny olombelona dia ny fitandrona ny zavaboary raha ampiasaiko zany ny voambolana ampiasaintsika amin'izao taonjato zao dia ny fikajiana ny tontolo iainana no asa voalohany namoron'andriamanitra ny olona dia andao ary havana mba hajanony amin'izay hoe agegena mandoa tanety tsy zany misy ny namoron'andriamanitra atsika hikatsy hitandro ny fahatsarany zavaboary no namoron'andriamanitra atsika ry havana fa tsy hanapotika sy hanimba ary andringana ny zavaboary tsara zay ny firon'andriamanitra fa tsy hoe tsy manimba fotsiny tsika fa mba mandray anjara mavitika koa manana tetika asa ngezabe tsika no hoe fambolena ala andao rakofana ala indray Madagasikara tena tetika asa ngezabe zany ry havana samy mba mandray anjara manombo mamboly amin'ny tokotaninao manombo mamboly any amin'ny fiangonana misy ianao manombo mamboly any amin'ny sekoly ary raha manana tany ianareo ny tanin'ny fiangonana dia mambole ala fa asa lehibe iantson'andriamanitra atsika zany miverina ny andoharano isika manatanteraka ny asa iantson'andriamanitra antsika ho taona ny asa ity taona ity ry havana malala hamarana azy hoy aho hoe anahoana re ty taona ity valiny telo no men'ny tenin'andriamanitra atsika inona le voalohany teo ho taona ny finoana ho amin'ny fanolorantena marina sy ny fanekenan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy inona ny faharoa ho taona ny asa ka hiasa ianao fa tsy tsingalam-bongidina hiasa ianao ary hiasa miaraka amin'andriamanitra hiasa ianao ary hiasa tsara amin'ny fikajiana ny tontolo iainana fa misy zavatra fahatelo ho taona n'inona koa ho taona ny fankatoavana ho taona ny fankatoavana nahoana moa eo amin'ny andrina ny fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo amin'ity mofinaina no menantsika androan'ity ry havana malala dia voasoratra hoe amin'ny naran'ny tompo ary Jehovah-Andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe niazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany fa niazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro re hinanana ho azy dia ho faty tokoa ianao inona ny dikany
ny dika andriavana manala zao andriamanitra mandidy andriamanitra mametraka mazava tsara ny sitrapony sy ny didiny antsona aho antsona ianao aninona hankatoha ry havana mala fa ny fankatoavana no fiainana ny tsy fankatoavana dia fahafatesana zany ry havana malala no antson'andriamanitra amintsika mankatoavy ianao mba ho velona fa raha tsy mankatoa ianao dia ho faty dia anjarantsika ry havana mandeha mamakivaky ty tony ty andeha amin'ny fankatoavana n'andriamanitra inona ny sitrapon'andriamanitra mpahafantariny ianao dia ankatoavy zany sitrapon'andriamanitra zany mamaky baiboly ianao io tenin'andriamanitra vakianao misoratra masina io ankatoavy raha io fahaizavakina fotsiny makany am-piangona ianao ka mihaino toriteny itoriteny torina aminao io aiza-pidinina eto dia avoaka ty mariny fa mba ankatoavy mba ho marina le vavaka manao hoe tsy tahaka nidiranay teto ny voahana eto fa ny sasany miditra eto ihany nivoaka eto ka tsy zany ny zavatra andrasan'andriamanitra mba anaky hankatoa ny tenin'andriamanitra hovainy ny tenin'andriamanitra isika eo amin'ny fiainana ray amanontolo mba handeha amin'izany fankatoavana zany zay tsika ry havana malala amakivaky ty taona ity ka zay hampatsiovan'andriamanitra atsika dia ho haintsika ny mampiatra zany manaraka zany mampiatra izany eo amin'ny fiainantsika manontolo androany zao tsika zao dia misy fampiarana saina natao hoe ho taonany finono ty raha mbola tsy nanaiky an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy ianao zao ihany zao dia manapa-hevitra mola jesosy anaiky anao ho tompo sy mpamonjy ahy zany natao hoe fankatoavana raha ohatra ianao fa nanaiky an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy ianao ka hakatoa ianao zao ihany ianao tokony temana hoe jesosy za haharitra ka hiorona ka tsy hiovo aminao fa hitombo amin'izany finono zany androany ianao zany zao nampianarina hoe tona ny asy ty raha ohatra ianao zany akatoa dia zao ihany ianao dia tokony temana andriamanitra mifona aminao a le za le tsingalam-bongidina tany am-piasana ny palitaoko mipetrako amin'ny blao dia ny olona miandro eo fa za tsy hita nareo moa tsisy manao an'izany fa zany ny zavatra lehibe zay ntson'andriamanitra atsika mba hiasa tsara ka ny asa rehetra ataoko naiza dia ataoko ho anao tompo fa tsy ho ataoko ohatrany tamin'izay lasa zay ntsony a tamin'ny kototosy zara fa vita rehetra zany dia havana malala le fanahy ny fankatoavana hatramin'izay no mbola tsy namboly ala mihitsy ny andriamanitra mba mandeha tompo mba amboly ala anankiray amboly azo anankiray farafaratsiny aorinan'izao zany fanahy ny fankatoavana tsotra zany no andrasan'andriamanitra amintsika ry havana malala ivelomana mba ahitantsika eo amin'ny fiainantsika ny fahatsaran'andriamanitra ny fitakian'andriamanitra manomana taona sambatra ho anao andriamanitra saingy taona sambatra ho an'ny olona vonina hankatoa azy jesosy ry havana malala dia nampahatsiaro antsika manao hoe raha misy miainony tenikio mankatoa azy hoarina amin'ny lehilahy iny izy lehilahy hendry zay nanorona n'inona nanorona ny tranony teo ambonin'inona teo ambonin'ny vatolampy tonga ny rika tonga ny rivotra ny fofofo ny olam-piainana nge izy foany fa jesosy dia mampatsiaro manao hoe raha miorina amin'ny fankatoavana ny teniny isika maripototra ny fiainantsika mafiorina ny fiainantsika tsara fototra ny fiainantsika ka mamely zay mamely fa isika mahajoro ihany ary tafavoako mpandresy raha mandeha amin'ny fankatoavana dia mba hotahin'ny tompo anetsika ry havana malala hiainy ty taony ty araka zany any amin'ny farany taona ivereno enona indray ty toriteny ty dia andrefesanao ny fiainanao fa ahotoana manahony ty taony ty telo ny valiny inona voalohany ho taona ny finoana ity faharoa ho taona ny asa ity ary fahatelo ho taona ny fankatoavana ity ny fanahy masina zay nanazava zany tamiko any hanoratra zany eo amponareo ka ho an'andriamanitra rery mivoninahitra ary eo aminareo ny fahasoavana amen
Mivavaka isika ry havana. Andriamanitra raisa zanaka ry fanahy masino, velom-pisaorana anao zay ary amin'ny fofeny fifaliana no isaoranay ny anaranao. Faly zay Tompo, satria ity tokoa no andro voalohany amin'izao taona 2024 zao. Faly zay fa amin'izao andro voalohany amin'ny taona izao dia no taminao tonga ty am-piangonana miara-mivavaka ka mametraka ny fiainanay ny 513 andro ho avy eo ambany fahasoavanao. Misaotra anao Andriamanitra zay fa miavaka amin'ny sasany, satria tokoa Tompo amin'ny sasany dia manjavozavo ny ampitso no avy izay ho avoaka ny ty taona vaovao ty, fa ho anay kosa no ny amin'ny teninao dia mazava fa ho taona ny finoana ity taona ity, fotaona izay iarana aminao Andriamanitra, anamafisana ny fiombonam-piainana aminao Jesosy Kristy, hiorenana amin'ny mahazanaka Andriamanitra anay. Misaotra no ny amin'ny teninao Andriamanitra mampafantatra anay ny lalakombana. Jesosy Tompo, mitoery eo aminay amin'ny androm-piainanay rehetra, eny na dia amin'ity taona vaovao mitsidika ity aza. Amin'ny sasany dia manjavozavo no avy, fa aminay kosa dia mazava noho ny amin'ny teninao fa ho taona amin'ny asa ity taona ity. No velominao zay, namponeninao amin'ny toerana samihafa sy ny tanàna sy ny vohatra misy anay, ary tsy no velombelomina fotsiny fa no velomina mba hiasa tsara, mba hiasa miaraka aminao Andriamanitra, mba hiasa ho anao Andriamanitra, ka zay kinasa rehetra zay atao sy tanterahana dia imbonana aminao ho eo ambany fiarovanao. Ary zany no manefy anay mba tsy hanao tao foana fa hikendrik'iosa ny voninahitra Andriamanitra amin'ny asa rehetra, ka na ny asa fivelomana andavanandro, na ny asa fijoroana vavolombelona, na ny asa ny fiangonana, dia ho tanterahana miaraka aminao Andriamanitra sy ho anao Andriamanitra, eny ho voninahitra ao rery. Misaotra Tompo fara-manjavozavo eo amin'ny sasany ity taona ity, dia mazava kosa ho anay noho ny amin'ny teninao fa ho taona ny fankatoavana ity taona ity, tsy hafa mantsy zay fa zanakao dia didinao ny alalan'ny teninao zay mampianatra anay isan'andro, fa izay kosa dia manaiky eto anatrianao fa vonina hankatoanao Andriamanitra, fa ny fankatoavanay ianao dia hitondra fiainana, hitondra fahavelomana, hitondra fahasoavanao anay. Ankehitriny ary zay Tompo dia manavao ny fanoloran-tenanay, manavao ny fankatoavanay anao Andriamanitra, ka ity taona ity ane tsy ialanay aminao Andriamanitra, tsy ialanay amin'ny didinao, fankatoanao tanteraka zay, ka dia tsy isy atao eo amin'ny fiainanay mandritra ity taona ity sy amin'ny androm-piainanay rehetra afa-tsy ny sitraponao rery ihany. Avaozinay ny fahalorantena. Misaotra Tompo ny amin'ny mpanomponao zay no azavain'ny fanaon'ny masina ka afaka nanazava zany taminay koa, ho raiketinay aty amponay ny teninao. Ary zany indrindra no isaoranay anao Andriamanitra ankehitriny amin'izay ahafahanay mangataka aminao ka mametraka eo am-pelatananao ny famakivakiana ity taona ity. Ianao Andriamanitra eo aminay ka amin'ny finoana no andehananay miaraka aminao. Entinay ambavaka zay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao anasitrany, ary dia faraisina amin'ny finoana sahady ny fanasitranana ao aminao. Entinay ambavaka zay azo mpahoriana amin'ny finoana andraisanay, ny fampiononana sy fampaherezanao aminao Jesosy Kristy le fanandresy ny fahafatesana. Entinay ambavaka Tompo ny firenenay, ho firenena mino anao Andriamanitra, ka tsisy Andriamanitra hafa inona sy ho ajaina ho ankatoaviny eto afa-tsy anao ilay Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina irery ihany. Izay Andriamanitra tsy izy rehetra dia ialanay, ho arinay, ho dorana, satria ianao Andriamanitra irery ihany. Ilay rainy Jesosy Kristy, ianao rery ihany no Andriamanitra. Tsy misy Andriamanitra mahavonjy afa-tsy ianao. Amin'irao fotompoan'ny firenenay,
tamin'izay fanompon'andriamanitra tsy izy tamin'ny finoana ratsy sy finoana hafa rehetra fa amin'izao sisy zao kosa manjaka eo amin'ny taninay mamanginy mpitondra sy ny vahoaka mba iorenan'ny fahasambarana eto aminay satria mino anao ny firenenay vavak'izay ho amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara tsisy miafina aminao ny azakazaka masina tanterahana ndreo ny tompona andraikitra tarian'ny filoha sy ny birao mpiandraikitra folobe ireo mpiandraikitra folobe ny departemanta isa tokony ny sampana sy sampanasa ary ny asa ampimbonina ho tena iray ka amin'ny finoana ny asana ny asanao Andriamanitra ary mifankatoavana anao reriany no fanilo mitantana ny dianay tsinjovy ny isam-batan'olona Tompo izay mba manana fikasana tsara rehetra amin'ity taona ity raha mba mifanitsy amin'ny sitraponao Andriamanitra zany dia mba taterao ifalianay eo anatrehanao tefe mandrakarivo izay homendrika anao Andriamanitra amin'ny teny sy ny asa tsara rehetra zany Tompo mba fanirinay zany no mba takatry ny sainay kanefa fantatray inonay fa manana hevitra manana fomba manana fitantanana hitondranao ny fiainanay ianao amin'ity taona vaovao mitsidika ety izay andrasanao aminay kosa dia ny fatokinanao Andriamanitra ka dia matoky anao zay Tompo amin'izay hitondranao ny fiainanay ny isa tokantrano isam-baravarana mandrihitra ity taona ity vavakay dia farananay amin'ilay fanampianarinao Jesosy Kristy manao hoe rainay izay ny an-danitra masinany ny anaranao tonga le ny fanjakanao atao hoe le sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra anay aloha izay nasaza ao anay ary mamelana elokay tahaka ny melana izay meloka taminay ary aza mitondra ilay mifakapana fa manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandraka izay amen. amarana izao fotoana izao sika riavana andeha hitsangansika anao ny hira fa 2:30 andininy voalohan'ny sy fahenina dia atolotry ny iray aman-drentsika ivoalohan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ny tsotranona hira fa 2:30 sy 700 andininy voalohany sy fahenina. Rehetra amin'ny finoana revana malala zao tsodrana tolotra ao anao amin'ny anaran'ny Tompo izao homba anao mandava taona ka ho aminao anie ny fiadanana
ho aminao anie ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'andriamanitra raisy jesosy kristy tompo ny fahasoavana le ho aminao ianao zay tian' jesosy kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Mipetrahary avana malala dia mivavaha mangina. Apetrao tsara amin'ny tompo ny fiainanao mba ho taonany finoana, taonany asa, taonany fankatoavana ho anao ty taona vaovao ity. Dia ho an'Andriamanitra irery mivoninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ifaliarisakaiza fanahazo taombavao Janoary no nitaiza ka izao rehetra